miandrandra ny fanamafisana ny fampandrosoana ny firenena amin'ny alalan'ny fanohizana ireo zava-bita efa natomboka ny filohan'ny Antimirandolona Rivo Rakotovao raha naneho ny heviny kasika indrindra ny fanendrena ny premier ministre vaovao Ntsay Christian. Nankasitraka ny fiatsika nataon'ny Premier Ministre teo aloha Olivier Mafaly ny filohan'ny Antimirandolona raha nanaiky fa nametra-pialana no ny tombontsoa ambony ny firenena. Indrandra kosa toy ny vahoaka malagasy ny firosoana amin'ny filaminana sy anohizana ny ezaka efa vita teo amin'ny lafin'ny fampandrosoana ny filohan'ny Antimirandolona Rivo Rakotovao raha naneho ny heviny amin'ny fanendrena ny Premier Ministre vaovao Ntsay Christian. Ho an'ny antoko HVM dia olona tsy avy amin'ny antoko politika ny Premier Ministre vaovao na dia natolotry ny vondrona politika mamparazy fa teknisianina ny Premier Ministre vaovao. Vondrona politika moa dia miady misy io fa ozy azy ry averiko hoe io dia tsy natao gouvernement de transition akory na d'union nationale satria zany mantsy amin'ny lafin'ny politika misy dikany daholo fa mitohy ny fiainam-pirenena misy filoham-pirenena lany ao misy ny problème politika teto amintsika. Naka fanapahan-kevitra filoham-pirenena rehefa avavy mihaino mijery ny fangatahan'ny tsirairay avy ary mijery keo ny didina avoakan'ny HCC dia ataon'ny reneran'izay zany no napa-kevitra ka ho zay hoe ny asa ihany no tena mitohy zay tsy maintsy atao satria ampalahelo indray ny ezaka rehetra zay efa vita raha sanatria ty Madagasikara ty anatin'ny enimbolana na fito volana tsy atongavany fifidianana dia tsy hanao afa-tsy atao hoe politicien. Eo amin'ny fanomanana ny fifidianana kosa dia ny fanarahana ny lalàna ihany no imasony ny antoko HVM. Inay dia ny lalàna ihany ny arahana. Mety mijery ny HCC moa zao fa dia ho zay efa vita ilay accord politique ary tao anatin'ny edit efa milaza fa ary mavita accord politique ianareo dia ohatran'ny tsy misy tsotsorona zany ohatran'ny tsy misy ireny zavatra voalazana ireny. Efa ela moa ny ataoko hoe raha naina avy any mampara nangataka an'io hoe melameloa ianao miantisipena an'ilay izy zay mandany foana hoe fa inona ny antony tena misy raison de force majeure ve naovana zavatra zany maro ny prévu anatin'ny zavatra anatin'ny lalam-pandroenana zany fa misy antony koa naovana an'izany ka raha ny HVM ny andahinareo dia zay andao naraka ny lerarana. Marina Mofarampy Tsimaraina no anatanteraka fifamindram-pahefana ny Premier Ministre vaovao Ntsay Christian sy ny Premier Ministre teo aloha Olivier Mafaly eny amin'ny lampa-panjakana ny Mazoarivo.